avy na malala rehetra amin'ny tompo ho antsika rehetra izay malala an'Andriamanitra sady voanto sy ny masina ho amintsika rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesu Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Anio alahady 7 volana febroary 2022, alahady izay natokany fiangonana ho alahadin'ny Baiboly Malagasy sady efa iaina antsika sahady ny fankalazana an'Andriamanitra no ny 700 taona ny Baiboly Malagasy sady 90 taona ny fikambanana mampihely Baiboly Malagasy. Ndeha hitsangana isika hanao ny hira faneva ny 700 taona ny Baiboly sy 90 taona ny FMBM. Salamo faraka amin'ny 30, andininy 220 ka hatramin'ny 520. No idiratsika an'Andriamanitra arahantsika amin'ny hira faraka amin'ny 70, ny andininy voalohany sy ny faharo. Andeha ariavana malala idera an'Andriamanitra isika ka iombonantsika ny famakina ny salamo amin'ny anaran'ny Tompo. Salama ianao Tompo, fanigana toy ny fitiavana ho ahy, fonaka toy ny tanàna no afahihana. Tamin'ny fahatarana ny mazako hoe, ino aho tsy hoe masonao, kanjo menonao ny fitarako, rehefa miantso ny saronao, rivo afaka rehetra, tiavana tompo, satria tsy miaraka tsy hanimo azy, fa rehefa kosa dia variana izay raha miaina izay natao. Ianareo rehefa manantena ny tompo,
hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitro, eny isaoranay ny anaranao masina, fa mitsinjo ny olonao tokoa ianao, ary akaiky anay ny teninao sady eo ambavanay. Misaotranao izahay, no ity andro sy ora sarobidy loatra iainanay eto anatrehanao ity, amin'ity alahady ity tokoa mantsy Andriamanitro, no alahady natokanay ho an'ny Baiboly malagasy, sady efa iainanay sahady ny fankalazananao Andriamanitra no ny 700 taona ny Baiboly sy ny 90 taona ny fikambanana mampihely Baiboly malagasy. Tompo, atreoka mba hataio azy zao fotoana izao, hamasino ity fanompom-pivavahana ity, ho voninahitra ao Andriamanitra irery ihany, ary itombonay amin'ny finoana, iainanay mandrakariva amin'ny fahasoavanao, ary ankamaminay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofoka nonina taminay, no anandratanay ny vavakay. Amen. Mipetraka ianareo. Ankalaza ny tenin'Andriamanitra isika ry havana malala, ko ataontsika izao ny hira 720 ny 9 sy ny 2, dia hitsangana ireo tompon'anjara hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Miaraka hivavaka isika. Andriamanitra iray malalo, misaotra anao izay rehefa nomenao izao fotoana sarobidy izao, handrenesana indray ny teninao. Ingany ny teninao, ny tena loharano velona ao anatinay, mangatika amin'ny fahafenofany anao masina, ho anay izay hamaky ny teny, ho ampanomponao izay tondra ny hafatrao, ary ho andrito vahoakanao izay mangita eto, handray ny teninao. Dia makasitraka tompo malalo. Amen. Ny vaky-teny orenesika amin'ity andron'io ity dia amin'ny Exodosy 7:20, andiny 7:30 ka hatramin'ny 9:7. Exodosy 7:20, andiny 7:30 ka hatramin'ny 9:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanatitra isa-maraina sy isan-kariva. Ary izao no aterinao eo ambony alitara, zanak'ondro roa izay 2 taona isan'andro isan'andro, ny zanak'ondro 2 herintaona no ny maraina, ary ny zanak'ondro 1 koa aterinao no ny hariva. Ary koa mba tsara toto ampafolo nefa, voaroaro diloilo voavely ampahifatry ny hina sy divay ampahifatry ny hina, no fanatitra hidina amin'ny isan'ny zanak'ondro iray. Ary ny zanak'ondro iray koa aterinao no ny hariva, ary fanatitra hoanina sy fanatitra hidina tahaka ny natao tamin'ny fanatitra maraina no ampombainao azy, ho anitra kasitrahana dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'ny Jehova.
ho fanatitra dorana mandrakarivo izany hatramin'ny taranakarivo fara manjiny eo anoloany varavarany tranon'ilay fiaonana eo anatrian'i Jehova dia ao amin'izay iaonako aminareo hiteny aminao ary iaona amin'ny zanak'Israely ao ka ho amasin'ny voninahitro izy ary ho amasiniko ny tranon'ilay fiaonana sy ny altara ary ho amasiniko koa Arona sy ny zanany mba ho mpisorona ho any. Ary onona eo amin'ny zanak'Israely aho ka ho andriamanina ary ho fantany fa izao no Jehova Andriamanina izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta mba ho onona eo aminy aho. Izao no Jehova Andriamanina. Mbola vakiteny. Toizantsika tompony tenin'Andriamanitra izay ho hitantsika ao amin'ny Galatiana toko 5. Galatiana toko 5 andiny fahenina amby folo ary mitsatra hatramin'ny andiminy fahenina amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo. Ary ny fanohitra izy roa mba tsy azoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tariany fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovany ratsy ary ny toy izany. Izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa. Fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany, fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy handrany tena foana ka ifampiaika sy ifampialona. Amen. Amaranantsika ny vakiteny ao amin'ny Marka toko 4 andininy 17 hatramin'ny 20. Hovakiny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy izy taminy: tsy azonareo va ilay fanoharana teo? Koa ataonareo ahoana no ahafantatra ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny teny. Ary ireto no ilay eteo amoron-dalana dia izay hamafazana ny teny. Fa rehefa nandeha izy dia avy miaraka amin'izay Satana ka manaisitra ny teny izay nafafy tao aminy. Ary tahaka izany koa, ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia izay mandre ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliany, nefa tsy manampaka ao anatiny ireny, fa maharitra vetivety foana. Koa rehefa afaka izany ka tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny dia tafitohina miaraka amin'izay izy. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo, dia ireo no ilay nandre ny teny, fa ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny hareny ary ny filana ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoa izy. Ary ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany tsara, dia izay mandre ny teny ka mandray azy dia mamoa. Ny sasany avy 30 eny, ny sasany avy 90 eny, ary ny sasany avy 100 eny. Ray masino. Aoka iara-mitsangana sika no nihira 700 dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra.
mararitra amin'ny tompo ampitomboina ho amintsika mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Miara-misaotra an'andriamanitra isika ny amin'izao taona 5 izao, satria mankalaza an'andriamanitra noho ny antony rososona. Ny voalohany dia ny fankalazana an'andriamanitra noho ny 700 taona nahavitana printy ny baiboly malagasy voalohany, ary ny faharoa dia ny ankalazana an'andriamanitra ny amin'ny niorenina ny fikambanana mampely baiboly malagasy izay feno 80 taona amin'izao taona izao. Ary noho izany indrindra dia mamangy ny fiangonana ny kristianina rehetra, ny fikambanana kristiana ny tenin'andriamanitra, ka mandritra ity taona 522 izay taom-pankalazana ity dia ny loahevi dehibe dia ny hoe mandre ny teny mandray mamoa. Niraisiny zany avy eo amin'ilay marika toko 4 ka ny andininy 20. Ny hafatra amin'ny tian'io koa amin'izao alahady 7 volana febroary izay alahadin'ny baiboly izao dia raisitsika amin'io filazantsara araka ny marika io. Ny andininy 4 andininy 17 amin'ny andininy 20 izay avery kiovakiana izany soratra masina izany dia afatsika rehetra manaraka tsara amin'ny anaran'ny tompo. Koikoy izy taminy, tsy azonareo va ilay fanoharana teo, koa ataonareo ahoana no fahafantatra ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny teny, ireo izay teo amoron-dalana dia ireo izay amafazana ny teny, kanefa rehefa nandre izy dia avy miaraka amin'izay Satana ka manaisitra ny teny izay nafafitao aminy. Tahaka izany koa ireo izay voafafy teny amin'ny toerana be vato dia izay mandre ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana, nefa tsy mamaharitra lalina ao anatiny ireny, fa mielina vetivety foana. Koa raha vao tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny dia tafotoana miaraka amin'izay izy. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo, dia ireo no nandre ny teny, nefa ny fanahinany amin'izao fiainana izao sy ny fitaky ny are ary ny filana hafa tafiditra ao aminy dia mangeja ny teny ka tsy mamoa izy. Ary ireto kosa ireo voafafy teny amin'ny tany lonaka dia izay mandre ny teny ka mandray azy dia mamoa. Ny iray dia manome voa 10, ny iray dia 80 ary ny iray dia 100. Amen. Andininy 20 amin'io marika toko 4 io no nakana an'ilay loahevi dehibe ho an'ny fikambanana mampely baiboly malagasy, manamarika ihany koa izao taom-pankalazana izao. Fa rehefa iverenantsika ny vaky teny dia misy zavatra mahavariana ao, satria misy karazana toerana na tany izay namafazan'ny mpamafy. Misy firy ilay tany? Misy karazany 4 ao. Ny anankiray voalohany dia ilay teny amoron-dalana, ny faharoa dia ilay teny amin'ny vatolampy na teny ambony vato, ny fahatelo dia ilay teny amin'ny tsilo, ary ny fahefatra kosa dia ilay antsoina hoe eny amin'ny tany lonaka na tany tsara. Fa nitovizan'izy rehetra ireo dia izao, ary izay ny mahavariana, samy nandre ny teny avokoa, na ny teny amin'ilay amoron-dalana, na teny ambony vato, na ny teny amin'ilay misy tsilo, na teny amin'ilay tany tsara. Samy nandre ny teny avokoa. Fa izao, ny fandrenesana ny teny dia miroso amin'ny lalindalina kokoa ho an'ilay endrika toerana na tany fahefatra. Dia sady nandray izy ary namoa izy. Ary izay indrindra no akatsika ny hafatra amin'ny tian'io ity. Ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia voalohany izay mandray ny teny, ary ny olona ankasitrahan'Andriamanitra ny faharoa dia izay mamoa araka ny tenin'Andriamanitra. Izay mandray ny tenin'Andriamanitra ary mamoa araka ny tenin'Andriamanitra. Andeha ho andalantsika izany hafatra izany. Voalohany, ny olona ankasitrahan'Andriamanitra dia izay mandray ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny soratra masina izay novakiana tamintsika io dia misy karazana tany anankiroa koa samy nandray ny tenin'Andriamanitra. Dia ho jerevantsika izay. Hitantsika izany eo amin'ny andininy 420. Izao ny voalazan'ny soratra masina. Tahaka izany koa
ireo izay voafafy teny amin'ny toerana be vato dia izay mandreny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana. Eo amin'ny andininy ny faharoapolo. Ary ireto kosa ireo voafafy teny amin'ny tany lonaka dia izay mandreny teny ka mandray azy dia mamoa. Eo amin'ny andininy fahinambin'ny folo dia nandreny teny dia mandray azy amin'ny hafaliana. Ilay andininy faharoapolo nandreny teny mandray azy ka mamoa. Inona ny mahasamy hafa n'ilay mandray? Lay ao amin'ny andininy fahinambin'ny folo satria samy hafa ny voambolana nandikana n'ilay mandray eo amin'ny andininy fahinambin'ny folo sy ilay mandray eo amin'ny andininy faharoapolo. Ao amin'ilay mandray eo amin'ny andininy fahinambin'ny folo ny tena malaza azy dia izao, ireo izay mandray satria mahafinaritra azy zany. Fa ny eo amin'ilay andininy faharoapolo ireo izay mandray satria mahasoa azy zany ka nomeny lanja bebe kokoa. Zay ny mahasamy hafa azy. Eo amin'ny andininy fahenambin'ny folo mandray satria mahafinaritra. Misy tenin'Andriamanitra manko manohitohina. Misy tenin'Andriamanitra manindrona. Misy toroteny tena manahirana. Dia indraindray alaim-panahy izay rehetra mandreny hafatra ka izay mahafinaritra ihany no raisina. Misy teny fikasana maherin'ny 3 arivo ao amin'ny soratra masina. Dia reny teny fikasana reny misy mahafinaritra, fa misy ny sasany tsy mahasoa andro anaovana. Marary. Dia ailiky reny satria tsy mahafinaritra. Ary zay no lesoko amin'ilay andininy fahinambin'ny folo. Any amin'ilay tany izay be vato. Ny mahafinaritra ihany no mety amin'ilay olona araka ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy ny mahasoa nefa ny tenin'Andriamanitra rehetra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-davitra, ho fanitsiana izay diso, fitezana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Ka ilay mandray ny tenin'Andriamanitra araka ny andininy faharoapolo dia tian'Andriamanitra ho amin'izany izasy ianao. Ny tenin'Andriamanitra rehetra mihitsy no raisina. Fa rehefa raisina ny tenin'Andriamanitra dia omena lanja io tenin'Andriamanitra io ka ivelomana. Rehefa ivelomana ny tenin'Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra amin'izay no mamelona atsika. Io amin'izay manamboatra atsika, io no manadio atsika, dia mahatonga atsika koa vonina tsara amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Sarobidy eo mason'Andriamanitra izay rehetra mandreny ny teniny dia mandray izany. Ny mpanao salamo dia nilaza ao amin'ny salamo 1 ny hoe lalan'i Jehova no sitrany, ny lalan'i Jehova no saintsainy andro amalana. Zany hoe ivelomana atao zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra. Izay ilay mandray satria mahasoa zany. Mpanao salamo ihany koa dia niteny soa ihany aho nampahoriana mba hianarako, hitandremako ny didinao. Zany io tenin'Andriamanitra io rehefa raisina ka ivelomana dia manome aina indray. Ary sady miantoka no miaro ny amin'izay fiainana ny mpanompon'Andriamanitra eo amin'izay rehetra alehany. Rehefa mamaky ny Hebreo 4 andininy 12 isika, andeny eo jerentsika izay. Hebreo 4 andininy 12. Rehefa hitatsika dia andeha iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra ary olelo ary manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy, ny tonina sy ny tsoka sady mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Zay le asan'ny tenin'Andriamanitra. Miditra any anaty any ny tenin'Andriamanitra, raisiny io tenin'Andriamanitra io, fa rehefa avy eo amin'izay io no manamboatra sy mamolavola, io no manadio sy mitondra fanafahana ary mitondra fanasitrana. Ka nahatonga ny boky ny Obolana nilaza hoe aina ho an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra, fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Sarobidy ny tenin'Andriamanitra ka mila raisiko sy raisinao, ivelomako sy ivelomanao, ary omena lanja eo amin'ny fiainana andavanandro. Ka tsy izay mahafinaritra fotsiny, fa mahasoa ny tenin'Andriamanitra manontolo
ka izany no itarian'ny tompon'andraikitra sy roatra masinasy ianao amin'izay andehanantsika amin'izany fahamarinany ny ten'Andriamanitra izany. Fa rehefa raisintsika io ten'Andriamanitra io, rehefa ivelomantsika io ten'Andriamanitra io, omentsika lanja io ten'Andriamanitra io, tsy maintsy mamoa izasy ianao. Tsy maintsy mamoa fa tsy hoe tokony hamoa. Fa le endriky ny voa no mety ho samihafa. Dia ahoana ny ilazany soratra masina azy? Mety ho 30 na 80 na 100 fa tsy maintsy mamoa io. Satria zay ny asan'ny ten'Andriamanitra, dia ny teny Kristy manao hoe fantaro amin'ny voany ny azo. Fantaro amin'ny voany ny azo. Fa satria ny ten'Andriamanitra no ivelomako sy ivelomanao, raisiko sy raisinao, dia lasa mamoa voa tsara izasy ianao. Dia ny teny Jaona Mpanao-Batisa hoe mamoaza voa mendrika ny fibebahana. Ny olona mibebaka izany dia tsy maintsy misy voa mendrika ny fibebahana ihany koa hita eny aminy. Dia mba saika hamoa ihany, saika hamoa ho ihany. Jereo nke ny Marka 4. Marka 4, andininy 17 sy ny andininy 17. Izao no voalazan'ny soratra masina. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo, dia ireo no nandreny teny. Nefa ny fanahinany amin'izao fiainan'izao sy ny fitaka, ny arena ary ny filana hafa tafiditra ao aminy dia mangeja ny teny ka tsy namoa izy. Efa saika hamoa izy fa nisy nangeja azy teo. Dia io trangan-javatra izay mangejany amin'ny famoazana io dia lazain'ilay Galatiana 5, manomboka amin'ny andininy 4 hatramin'ny andininy 9. Misy zavatra izay tiany ivony izao tontolo izao. Fa anisany izany ihany koa izay lazain'ny Petera voalohany. Petera voalohany 7, andininy 9. Petera voalohany 7, andininy 9. Ovakiko ny andininy 9 dia isika rehetra no iaraka ny maky ny andininy 9 amin'io Petera voalohany 7, andininy 9. Ovakiko manokana ary ny andininy 9 iarahantsika rehetra mamaky. Petera voalohany 7, ny andininy voalohany, andininy 9 azafady, sy ny andininy 9 izay mivaky toy izao amin'ny anarany tompo. Farany miraisa saina ianareo rehetra, ka miaraha ory mifankatiava tahaka ny mpiralahy, mifamindra fo manetreteny. Aza mamaly ratsy ny ratsy, na ny fitenenany ratsy na ny fitenenany ratsy, fa aoka isaotra kosa satria ho amin'izany ny antsonanareo mba hanovanareo fitahiana. Izay mbarany epistily nosoratan'i Petera ho an'ny fiangonana maneran-tany, araka ny voalaza eto dia izao: rehefa mamoa ny olona anankiray izay ankasitran'Andriamanitra, dia izao hoe misy firaisan-tsaina hita eo aminy. Tiany amin'ny atao fiaraha-miora izy, tia amin'ny atao fifankatiavana izy, ary indrindra feno fanetreteny. Ary lazainy ihany koa hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana. Rehefa vakina midika teny ombonana eo andininy 9 io dia izao no voalaza: aza mamaly ratsy ny ratsy na mamaly ompa ny ompa, aleo kosa mirary soa, satria ianareo efa nantsoin'Andriamanitra hanana anjara amin'ny soa nampanantenay. Tsy mamaly ratsy ny ratsy, na raha vao misy manompa ho indiema dia aza mamaly ompa, satria tsy izany ilay voamendrika ny fibebahana. Ary mampianatra antsika ny soratra masina fa ny mampiavaka ny olona ankasitran'Andriamanitra ka mamoa dia izay hitantsika ao amin'ny Korintiana voalohany 4. Dia no jerevantsika izay voalaza ny Korintiana voalohany 4. Korintiana voalohany 4 ka ny andininy
2 sy ny 3 izao ny voalazany soratra masina. Misasatra miasa amin'ny tananay izahay, rehefa tevatevainy izay dia misotra, raha injena dia miaritra, raha endrikendrihana dia mamaly amin'ny fahalemem-panahy kosa. Ary toy ny fakofakon'izao tontolo izao izahay dia faky ny olona rehetra mandraka ankehitriny. Eto indray dia ny apôstôly Paoly no miteny amin'ny fiangonana ny Korinto. Fa na dia eo azy izay mety ho endrika, fanenjeha, fanevatevana, eo ihany koa izay mety ho fahafahana ihany koa manatsatso ny filazaon-tsara, dia feno fisaorana mandrakariva ny mpanompon'Andriamanitra izay mamoa araka ny ten'Andriamanitra, ary indrindra dia mirary soa an'izay marisy ratsy azy. Raha lazainy amin'ny fomba fiteny andavanandro izy dia zao, raha ozina no lazain'ny olona ny aminy dia fitahiana kosa no asetry ny hafa. Ary izany no ampianarin'ny tompo isy ianao, raha nomena tombo taona, nomeny tompo tombo taona, satria tia ny zasy ianao hamoa. Ary ity misy vaovao mahafaly. Rehefa niakatra tany Jerosalema, Jesosy nandalo ny tanàna ny Betania tamin'ny fotoana izay mahanona azy, dia ny tompony masony dia nahita viavy izy. Rehefa nahita viavy izy izay tena nandravona tsara, dia nanantena hahazo voa teo aminy. Fa rehefa nanatony izy tsy nahita voa, dia inona no natao? Nozony lay aviavy, ka nilazainy hoe aoka tsisy hihinana voa amina ho intsony mandrakizay. Fa izao koa nefa ao amin'ny soratra masina ihany, rehefa mamaky ny Lioka 7:4 isika manomboka amin'ny 9 dia nilazainy soratra masina dia zao, rehefa namboly aviavy teo amin'ny tany boaloboka ity tompony tany boaloboka, dia nandritra ny 3 taona izy tofoka leo, satria tsy nisy voa mihitsy tamin'io aviavy io, ka efa ho kapainy. Fa saingy ny teny ilay mpamboatra ny tany boaloboka manao hoe aoka aloha ialako nenina fa ho asiako zezika izy. Fa rehefa tsy mamoa izy, izay vao kapainao. Nomeny tompotombo taona izasy ianao, satria miala nenin'Andriamanitra amin'ny andrenesantsika ny teniny, andraisantsika ny teniny, ka amoaza antsika. Dia asiany tompo zezika tsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra. Tiany tompo hivelona amin'ny famoazana izasy ianao. Ary vaovao mafaly zany, izany ny andro tsirairay avy izay omen'Andriamanitra antsika ao amin'ity taona 522 ity, dia Kristy mihitsy no hanamboatra antsika, mba hanisy zezika antsika, mba hahatonga antsika rehetra hamoa, ary hizara zany fiainana zany koa amin'izay rehetra mifanerasera amiko sy aminao. Ny vaovao mafaly faharoa ihany koa hitantsika amin'izao soratra masina izao dia ity, ny toetra n'ilay mpamafy. Ity mpamafy ity dia tsy nifidy toerana mafazana izy. Malagasy manko nandray alainy mpanahy mitady tany malemy andrena mpangady. Fa ilay mpamafy dia namafy amin'ny toerana rehetra, na dia tany amoron-dalana azy, na tany be vato azy, na teny amin'ny tsilo azy, na tany lonaka, na mafazany avokoa. Satria izany ihany koa no aniran'ny tompo isy ianao izay mandresy mandray ny teniny, andeha hafafy ny tenin'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra, amin'ny olona rehetra. Fa tsy maintsy isy amoy eo, tsy maintsy isy amoy eo rehefa tonga eny amin'ny tany lonaka. Fa aoka ho ny tenin'ny Kristy no afafika sy ho afafinao. Rehefa afafintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra, amin'ny olona rehetra, dia izy Andriamanitra no mampiasa ny teniny, mampitombo ny teniny, ary mampamoa izany ny teniny izany. Rehefa toy izantsika manko io vaky teny amin'ny Marka 4:4 io, dia mahita an'izany tsika any ambany any, ny amin'ny hoe io ary kaifa na dia matory aza ny mpamafy dia mitsimboka ilay voa, dia maniry, dia misy tahony, dia misy ravina, dia mamoa, satria asan'Andriamanitra izany. Dia izasy ianao ihany koa irahiny hamafy ny teniny amin'ny olona rehetra, amin'ny toerana rehetra, mba hamoaza ny tenin'Andriamanitra, ary hatonga izany hamoa avy 30, avy 80, avy 100. Dia ho ankasitrahan'Andriamanitra izany sy ianao. Ary fantsona ihany koa hitondra famonjena ho amin'izay rehetra mifanerasera amintsika, amin'ny firenena izay misy antsika, mba ho voninahitran'Andriamanitra izany teny izany,
fa hitondra fidanana famoazana amintsika tsirairay avokoa izany. Amen. aoka hitsangansika ry havana malala ano ny hira fanampiny fa 7:30. Iarahantsika manono izao ry havana ny fanekempinoana apôstôlika izay iraisantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina Mipetraka ny fiangonana.
Izao dia tonga eo amin'ny filazana ny raharahan'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy isika. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, ary miara-misaotra an'Andriamanitra isika noho ny amin'ny fahasoavana ka ankalazantsika azy Andriamanitra ny amin'izao taom-pankalazana izao dia ny amin'ny 700 taona ny baiboly malagasy sy ny 500 taona ny fikambanana mampely baiboly malagasy. Ko amin'izany ry havana dia asaitsika tsirairay avy handrakitra ao anatin'ny diary ireto fotoana anankiefatra ireto. Ny voalohany indrindra dia ny anio amin'ny 7 ny volana febroary izany dia ny alahady ny baiboly izay atokantsika fanokafana ny taom-pankalazana izany. Imbonantsika amin'ny kristianina sy ny fiangonana rehetra manerana ny nosy izany. Fa ho an'ny isika eto Antananarivo manokana dia anio tolakandro amin'ny sasany no ankalazantsika an'Andriamanitra ao amin'ny Eglizy Katolika Romanina Saint Jean Baptiste Faravohatra ao amin'ny Ekara Faravohatra izany. Ny daty faharoa izay tsara marintsika dia ny 1 amin'ny 20 ny volana Jona izany, andron'ny baiboly io. Io indray izany natokantsika ho ivo ny fankalazana. Ny fotoana fahatelo izay marintsika dia ny 4 amin'ny 20 ny volana Oktobra, andro alahady io atokantsika ho fideran'Andriamanitra ny amin'io izay ombonantsika miaraka amin'ny antoko-pihira isan-karazana iarahantsika kristianina sy ny fiangonana ny amin'izany. Ary ny daty farany dia ny 7 amin'ny 20 ny volana Novambra izay ho famaranana ny taom-pankalazana izany. Io dia amin'ny andro iray isam-pirenena ho an'ny baiboly. Koa manintana ry havana ho an'ny fitondrana mbavaka amin'ireo fotoana maro samihafa ireo. Hoentsika mbavaka izany ho ao lavrary, ary koa manintana antsika koa hiombona hifanotrona amin'izany fotoana rehetra izany ho ataontsika ho voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Ny filazandraha mararaka moa dia ho ampitainy Talina Sonaly. Voninahitra ho an'Andriamanitra rehetra avy. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izao taom-pankalazana izao izay niandora teo amin'ny fanokafana ho amin'ity alahadin'ny baiboly 7 volana febroary taona 2020 ity. Ny loi FDB izay anamariantsika ny atao hoe taom-pankalazana dia ny hoe mandre ny teny mandray mamoa. Noraisina avy amin'ilay marika toko 4 ny 9 zany. Raha dika teny ambony eto Madagasikara dia izao ny voalazan'ny soratra masina. Ao koa ny amafazana an-tanilonaka dia ireo maheno ny teny sy mandray azy ka mamokatra. Ny ray 30 eny, ny ray 90 eny, ny ray 100 eny. Ary dia miara-misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany isika, miarahaba antsika malagasy izay rehetra mony eto Madagasikara eny hatrany ampitan-ranomasina aza ny amin'izao taom-pankalazana izao. 700 taona nahavitana printy ny baiboly malagasy voalohany ary niorina ao anatin'ny atao hoe 100 taona ny fikambanana mampely baiboly malagasy. Ao anatin'izany indrindra dia tian'Andriamanitra ao amin'ny famoazana izasy ianao. Koa mandritra ny taona eny amin'ny taona mifandimby aza dia manentana sy manetsika atsika mpianakavin'ny finoana rehetra ny amin'izay hoe hanoina ny antson'Andriamanitra mba ho nandre ny teny mandray ilay teny ka mamoa izasy ianao. Anisan'izany ny amin'ny ahafahantsika manatevin-dara ny atao hoe mpanampy an-tsitrapo. Dia ireo rehetra izay nandre ny tenin'Andriamanitra ka vonany an'olotra ny talenta, ny fanomezam-pahasoavany, ny fotoanany amin'izay manandrify azy, ahazoany ihany koa mampely ny soratra masina araka izay iombonana amin'ny fikambanana mampely baiboly malagasy. Dia manentana antsika ny amin'izany ho an'Antananarivo manokana araka an'izay nambara teo dia ao amin'ny Ekara Masindady Joany Batista ao Faravohatra isika no miara-mankalaza an'Andriamanitra sady heno ilay fimbonana sy ny firaisana ao anatin'ny firedonana ny hira faneva
ary eo ihany koa ny amin'izay efa atsika mifampahery sy ny fampoisika amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra fa ankilany ihany koa dia zao hoe kiondalana anankiroa koa zao taom-pankalazana zao azoantsika ny mitandrina ny fananan'Andriamanitra. Anisan'izany ilay trano foibe ny mampely baiboly ao an-tanina reny. Anetsika ny amin'ny fanamboarana izany isika ka amin'izay manandrify ianao ihany koa na hevitra io na hoentimanana io vavaka izany dia hiara-mentana isika mba hahafahantsika ihany koa mitandrina ny fananan'Andriamanitra ka ho amin'ny loharan'mbola maritra izany trano foibe ny fikambanana mampely baiboly malagasy izany. Item-pamaranana dia misaotra an'Andriamanitra ny fikambanana mampely baiboly noho ny aminareo. Sarobidy ny fisian'ny fiangonana, sarobidy nareo kristianina tsirairay avy amin'izay efa nataonareo ary fantatray fa mbola nao mihoatra noho izany aza ianareo ho voninahitr'Andriamanitra dia mampahery antsika tsirairay avy. Mirary soa indrindra tompoko. Hanao ny fanatitra isika izao ry havana malala, ny hira fa 900 no ataontsika dia ho tatazana ny rakitra. Hitsangana isika hanolotra ny fanatitra. Hivavaka isika. Indreto mijoro eto anatrianao zahay vahoakanao Andriamanitra. Manavao ny fandora tenanay, anompo anao amin'ny androm-piainanay manontolo. Ary manolotra ihany koa izao fanatitra izao, entina mampandroso ny asa fitoriana ny filazan'ny tsaranao, indrindra ny fampielezana ny baiboly malagasy. Ka na ny tenanay, na ny vola mankarena, raisy hoanitra kasitrahany eo anatrianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Mipetraka ianareo. Iroso amin'ny vavaka ifandimbiasana isika izao ry havana malala. Miombona mivavaka isika ry havako. Isaoranay ianao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masony ny amin'ity fotoana lahadin'ny baiboly ity. Mivavaka izahay ho an'ireo filan-kevim-pitantanana, ny mpanatanteraka, ny toakaja na ireo zokiolona, ary indrindra mivavaka izahay ho an'ireo mpanampy atsitrapo rehetra ny sakaizan'ny baiboly, ny fanahin'ny fahendrenany, ny fanahin'ny fahalalana, ny fanahin'ny fahazotoana hiasa manan-kery ho an'ireo mpanomponao ireo. Ka anana ny fiombona tanteraka, tolotsaina avy aminao, anaparitaka izany teninao izany.
dia ho enky ny fahalalànanao Kristy tokoa ny nosy Madagasikaaranay amin'ny alalany soratra masina. Ataonay mivavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mbola manao ny fivavahana isika ny Andriamanitra, mbola mivavaka izahay ho an'ireo fiangonana mampiasa ny Baiboly ary ny mpanoana na ara-bola na ara-bavaka. Anao ny zotom-poa amin'ny fanehoana sy ny fahazotoana rehetra amin'ny asa fanekena teo anatrehanao. Ao ny fiangonana manao ny asa fampelezana ny teninao, ary ihany koa ny fikambanana mampely Baiboly eran-tany amin'ny fanoanana ara-pitaovana. Mitondram-bavaka ihany koa izay Andriamanitra ho an'ireo mpanao ohatra 21 mba hanohy izany entina hanaovana ny tranonao. Ao koa ny sakaizan'ny Baiboly izay manao rakitra isam-bolana, ary ao ny mpanoana na isam-bolana na isan-kinenimbolana na isa-telo volana na isa-taona. Mitondram-bavaka izay Andriamanitra ny amin'ny fikambanana rehetra mba ahafiahana izy ireo mahatsiaro mandrakariva fa ny finoana dia arahana asa, ary asa takiana aminay ny fifanomezan-tanana. Ataovy mahay matoky mananao izahay. Tonononay vavakay amin'ny anaranao Jesosy mahefa ny zavatra rehetra. Amen. Dia mbola manohy izany vavaka izany izay Andriamanitra, mametraka eo am-pelantananao izao taom-pankalazana izao ny fanokafana, ny ivo ary ny famaranana izany taom-pankalazana izany dia apetraka feno tanteraka eo am-pelantananao. Misaotra fa voadika amin'ny tenin-drazanay ny Baiboly 70 taona izao, ary 80 taona koa ny fikambanana mampely Baiboly. Tompo, asanao mahagaga izany, ary anapaka ao ambony tsirairay avy, anapaka ao ambony vahoaka malagasy sy izay rehetra monina eto amin'ity Madagasikara ety eny ny teninao, ary indrindrandrindra mba hisy vokatra lehibe hipaka ampony tsirairay avy ka hanova fon'olona maro izany teninao izany, ary be ny hanova fomba fiainana ka anaiky ho anarina sy hahintsina izany teninao izany, mba hitera-bokatsoa ho an'ny fanjakan'ny lanitra ny anananay izany taom-pankalazana izany. Jesosy malalo ny fandaharam-potoana rehetra dia ianao no mifehy, ianao no mandahatra, ary ianao no mandidy sy manapaka. Dia tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Mbola hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanamosina ny fifalianao anay dia ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny teninao izay amanginao izao amin'ny firenena izao. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny ampisianao ihany koa ny fikambanana mampely Baiboly malagasy hiorina eto anivon'izao firenena malagasy izao, ary dia mametraka feno am-pelantananao izay ny asan'ny fikambanana mampely Baiboly malagasy izay mifototra amin'ilay vina manao hoe Madagasikara, heniky ny fahalalànan'i Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina. Ka ireo antom-pisiana efatra lehibe Andriamanitra dia ny herin'ny fanahy masina no ahefana ireny, sady miantraika amin'ny olona rehetra, miantraika amin'ny olona manontolo ny teninao, ary mivavaka izay tahaka izay efa notononona teo anatrehanao hatramin'izay. Fa ianao l'Andriamanitra tsy mahay mandainga no mahatanteraka mandrakariva ka hatonga izany teninao izany ho velo ary hiveloman'ny olona ny eto anivon'ny firenenay izay rehetra mivoaka sy miditra, fa hatrany ampitan-dranomasina satria misy malagasy koa manerana izao tontolo izao, ary ireny koa ataonao ho fantsom-pamonjena, fantsom-pitahiana, fantsom-pitiavanao ka hitondra izany teny velona izany. Mivavaka izay Andriamanitra ho an'izao firenena izao izay mankalazanao Andriamanitra noho izany 700 taona nylay Baiboly malagasy voalohany, lay boky malagasy voalohany izay voatonta teto Madagasikara ihany koa, izay mirakitra ny tahiriny atao fivoaran'ny teny malagasy. Manana anjara amin'izany izao firenena izao, na dia mivavaka ho an'ny mpitondra fanjakana isan-tsokajy ny vahoaka iray manontolo mba ho lay teninao no manapaka ao amin'ny tsirairay avy, sady hanome ny fahendrena, hanome ny fahiratan-tsaina,
hanome ny fahalalana, hanome ny fahaiza miaina ho amin'izao firenena izao. Ary dia tsy ho diso anjara mandrakariva tompo ny amin'izay efa sitraka ao Andriamanitra fa ny fanekenao fiainana sy fiadanana. Dia aoka handray izany ihany koa izao firenena izao, ary misaotra sady tompo ny amin'izay asa ny fanenao masina, ny asa ny teninao amin'ny tsiraray avy. Anao ny dero, anao ny atra, anao ny voninahitra. Tianay ny mampiombona izany vavaka izany Jeso amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe tonga ny fanjakana ataony sitraponao ety amin'ny tany tahaka ny lavitra meo ananiziana sahazanay ary mamalaka tahaka ny milana izy miokotana raha izany totranay ho amin'ny fakamana fa manafana iny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny anao ny voninahitra manjak'izay. Amen. Hamarana ny fotoana isika riavana malala, ataontsika ny hira faharoa, ny andeniny voalohany sy ny andeniny fahatelo, dia ho apetraka ny tsotra. Aoka hiara-mitsangana sika rehetra. Raiso amin'ny finoana sy ny fifaliana, ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny hampirahevitra anareo araka ny Kristy Jeso, mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra rainy Jeso Kristy Tompontsika. Ho azy ny voninahitra, ho aminareo ny fiadanana. Amen. Mipetraka mivavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra iririana ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.